Dravana malala ao amin'ny tompo ho ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alahady ny sampana 𝗠𝗺𝗃𝗃 manerana 𝗧anye 𝗵𝗵𝗵𝗃 izao ry havana malala dia amin'ny fifaliana no anekena ny iraky ny tompo ampita hafatra ho an'ny 𝗠𝗺𝗃𝗃 𝗵𝗵𝗵𝗃 mankady kely ary tsy midika izany akory hoe tsy handray hafatra izany ny olona rehetra tsy azo anjara. Ny tenin'Andriamanitra dia natao an'ny olona rehetra ary tsy maintsy misy hafatra ampitain'ny tompo mandrakariva ho an'ny olona rehetra. Eto ary havana malala dia ho raisintsika manokana ny filazantsara araka ny Jaona 20 ka ny tapaka andininy 7/20 no andraisana ny hafatra an'io. Jaona 20 andininy 7/20 raha sitrakareo dia isika rehetra no hamaky izany teny izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita amin'ny tompo aho. Izay tapaka andininy izay ihany ry havana. Efa nahita amin'ny tompo aho. Foy izany teny izany fa tena mafonja be izany. Efa nahita ny tompo aho. Raha miresaka ny filazantsara ny Jaona isika ry havana dia miharihary izany Jesosy manambara ny tenany ka milaza hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Tsy ny tenany ihany anefa no ambaran'i Jesosy toy izany fa isika koa ka hoy izy hoe ianareo no fahazavany izao tontolo izao. Izany hoe ry havana ny olona izay efa nandray ny mazava avy amin'i Jesosy no afaka maninona? No afaka mizara ny mazava. Maria Magdalena eto no irahan'i Jesosy ho fahazavany izao tontolo izao. Mampita amin'ny mpianatra milaza izay efa reny sy hitany azo ny tsapaitanana. Ny masoko izaho efa nahita ny tompo. Efa nahita ny tompo aho. Ho ataontsika tsenjery mandritry ny androm-piainantsika izany teny izany. Ao aorianany izao toriteny izao ry havana malala. I Maria izay irahan'i Jesosy teo aloha dia mbola i Maria izay maizina tanteraka, maizina ny fiainany satria tsy hoe manjavozavo fa tena maizina tanteraka. Ny fiheverany dia nisy naka nalain'ny olona ny faton'ny tompony. Jesosy maty no nitadiaviny, nandehanany ny raparapa vao maraina tany amin'ny fasany, fa Jesosy velona no hitany. Jesosy velona no hitany. Efa nahita ny tompo aho. Ary izany no hoe any raha ny tompo azy andeha ho Toriteny. Hafatra roa ry havana no omenantsika amin'ity anio ity. Fa ny olona irahan'i Jesosy ho fahazavana voalohany indrindra dia kristianina resy lahatra. Kristianina resy lahatra. Ary ny faharoa dia hoe kristianina mitory fiadanana. Ndeo jerentsika tsirairay ireo roa hevitra ireo. Efa nahita ny tompo aho. Tenin'ny olom-baovao izany. Olona efa nahita mazava. Nahita ny mazava. Nahita ny Jesosy velona. Olona efa samy nahita resy lahatra. Fa tena itino Jesosy. Ny olona rehetra ry havana malala tsy samy nanana ny tantara ratsiny, ny lasa ratsiny avokoa. Feno aizina teo aloha, izay vao nandray ny fahazavana. Ary izany mahatonga soratra masina manao hoe fa ianareo kosa dia olona nalain'Andriamanitra tamin'ny tenany mba ilazanareo ny hatsarany izay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dingam-piainana ho an'ny kristianina. Izany hoe miala ao anatin'ny maizina izany mamonjy ny mazava.
olona resy lahatra. Maria Magdalena ry havana dia olona toy izany koa rehefa maty Jesosy. Olona mba efa nahalalan Jesosy ihany. Saingy teto amin'ity fotoana ity dia izao. Olona mitomany, olona kivy sy nalahelo, olona niondrika, olona diso fanantenana. Nanantena nahita ny fatin'i Jesosy fa tsy nahita an'izany izy. Maria nefa dia tsy hoe zazavao na olom-baovao amin'ny fivavahana, fa tena nafanafo ary hitantsika tsara ny nandaniany vola sy arena, nanositra menaka manitra ny tongotra Jesosy. Olona nafanafo izy, jereo tsara ny fietsiny teto tamin'ny alahady maraina, vao maizimaizina maraina be dia nakaiza nandeha nitototo nakany amin'ny fasana. Fomba ny olona mafanafo zany. Ohatra antsika ihany ry havana malala, mifo maraina be, miandro toerana, sao tsy mahita plasy. Kristianina mafanafo zany fa tsy ny olona olo-kolom-poana. Fa i Maria dia toy izany koa. Olona ny kely aina fatratra, niaritra, satria ny mpianatra lasa rehefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy. Fa Maria nijanona teo izy, niandry teo izy. Saingy Maria tsy tena resy lahatra aloha. Mbola Maria izay andairany aiziny. Izay ilay Maria taloha. Tsy nino ny tenin'ny tompo-toany reto mpianatra ireto. Nefa dia efa nambara ngefa hitsangana Jesosy. Dao vakentsika ny 𝗠𝗵𝗵𝗵 eo ambony eo. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa tsy mbola fantatry mbola fantany ny soratra masina. Ohatrany hoe ve nareo tsy mamaky tsara, ataovy mafy be nge. 𝗠𝗵𝗵𝗵 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Tsy mbola fantany, olona mbola tsy miaina ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ry havana, rehefa nisy ehony Jesosy Maria, rehefa nandreny tenin'i Jesosy Maria, nitenenan'i Jesosy nantsoiny amin'ny anarany Maria hoe ry Maria, dia nitodika izy. Eo ry havana ny manomboka ilay dinga-piainan'ny mpino. Teo aloha dia mitodika makany amin'ny fasana, mitodika makany amin'ny 𝗠𝗵𝗵𝗃 rehetra. Fa noho ny nitenenan'i Jesosy, nantsoiny Jesosy tamin'ny anarany, dia maninona? Nitodika tany amin'ny Jesosy. Rehefa mitodika, rehefa resy lahatra, rehefa nandray fanapahan-kevitra tamin'ny fiainana, tonga Maria vaovao. Ary izany indrindra ry havana ilay fijaliana teo aloha, ilay fahoriana teo aloha, dia lasa nivadika ho fifalena. Izany nahatonga ny iaka nataon'i Maria hoe efa nahita ny tompo aho. Fanekepinoana izany, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny asany, ka lasa ampino resy lahatra. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Izany no endriky ny olona resy lahatra. Maria vaovao, nandreny tenin'ny tompo, nandreny feon'ny tompo ary nino. Araka ny soratra masina hoe niondry miaino ny feony. Marobe amintsika kristianina ry havana, no mbola toan'ny Maria taloha. Efa kristianina sao ihany, fa mbola mitanondry dava, mbola manahaka ilay Maria mitomany, ilay Maria izay velom-panahiana lavany amin'izao fiainana izao, ilay Maria mivary lavo, toa tsy mahita mangirana amin'ny fiainany intsony. Fa Jesosy Kristy te hiseho aminao ary te haneho ny voninahiny aminao. Na dia efa nilazany Jesosy aza hoe aza matahotra ny kristianina maro, dia mbola orooro sy fanahiana no mameno ny fiainany. Tsy manaiky andairany tenin'i Jesosy, tsy mino izay lazain'i Jesosy. Jerena toa tian'i Jesosy ihany, toa olona efa antaonany maro nanompo an'i Jesosy ihany, fa tsy tena resy lahatra tanteraka. Malaza azy io manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa mandany heriny. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mifo aza ianao izay matory,
mitsangana amin'ny maty fa te hampazavanao Kristy. Vo avy niatrika ny Pasika isika ary indraindray ry havana tsy hiainantsika izany hoe fitsanganan Jesosy zany. Toa tsy hiainantsika izany tenin Jesosy zany. Toa olona mbola reraka lava no hita mandrakariva. Rehefa tonga ny Pasika dia tsy misy kristianina, tsy mihaka fandresena. Nandresy ny Tompo, velona ny Tompo. Alahady ihany. Rehefa latsinain'ny Paka aloha mbola mba falifaly ihany satria misotrosotro zo eny ambody hazo rehetra eny dia mbola velombolo. Fa rehefa tonga indray ny talata, inona ny zavatra miseho? Miondrika indray. Ry havana malala, tsy zavatra indray mandeha ny fiainana ny fitsanganan Jesosy Kristy, fa fiainana iainana mandritry ny androm-piainana. Ka hitenenantsika tahaka ny Maria hoe efa nahita ny Tompo aho. Ny Tompo velona io ambara sy tokony hiainantsika io. Mandrakariva ry havana, tsy hiainantsika izany tenin'ny Tompo izany, ka mbola aizina no mameno ny fiainana ary tsy mbola misy fankatoavana sy fatahorana ilay Andriamanitra, ilay niantso sy nifidy anao. Izany mahatonga nyity Paoly apôstôly mananatra ny Titosy. Ndonge vakina ny Titosy teo. Raha tsy efa navadikareo le Titosy ka tsy nasianareo kalan'le Baiboly. Titosy 2:2 vakitsika amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 5. Ananarana ny olona fa ay hatramin'ny kristianina taloha dia mbola miaina amin'izany aizina toa ny Maria taloha zany ka anarina dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ny vehivavy antom-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevoziny divaibe, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy, ho tsy ny vadiny, ho tia ny zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, anaiky ny vadiny mba tsy tenenana ratsy tenin'Andriamanitra. Marobe ny mbola olona hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra, hitenenany izao tontolo izao hoe fa tsy efa olom-piangonana hatry ny 4 taona ve no mbola izao ihany. Afa-baraka ilay tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, te hanavao anao indray ny Tompo. Manaiky ho resy lahatra ve ianao? Manaiky hitodika hijery an' Jesosy ve ianao? Fa tsy hitodika any amin'ny fasana intsony tahaka ny Maria taloha. Mitaona anao ny Tompo. Aokary sika andiny tena ry havana malala. Andro farany izao, aoka tsy ho variana sy ho tamana ny amin'ity izao tontolo izao izay mamitaka sy manotoky ity. Fa mety eza olom-baovao. Mbola misy Dorcas ve tafajanona amin'ny fiainany taloha tahaka ny Maria taloha? Samba efa Dorcas miova foka resy lahatra matahotra n'Andriamanitra. Indraindray ny ry havana mahalasa saina ny zavatra miseho. Asa nefa nitantaraiko teto ty tantara mampiorikoditra ity. Tany amin'ny toerana anankiray no fandriana ny mpamosavy fa dia mantendera ny tanàna, mampijaly ny olona rehetrarehetra. Dia ny fandriana tamin'ny courant. Gaga, zao rehetra zao inona ny zavatra miseho? Dorcas, diakona, kristianina, zany ny zavatra. Ry havana malala, inona fa tsy aty amintsika intsony zany hoe ny filoha teo, filohan'ny 𝗵𝗵𝗵𝗵. Fotoana fiovam-po zao, tsy andehanana mpahazarana amin'ity fivavahana ity, fa hialana amin'ny fomba ratsy izay nahazatra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, izay manao hoe fantatro izy, kanefa tsy mitandrina ny teniny, dia mpandainga izy, ary ny marina tsy ao aminy. Maria vaovao ve ianao, sa Maria taloha? 4 taona izay no nefa niantsony Tompo ny anaranao teto amin'ity alitary ity. Raha anina amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy no andraisana anao ho zao. Natsoy ny Tompo ianao. Fa sao dia mbola mitodika any amin'ny fasana mandrakariva, fa tsy mety mitodika any amin'ny Tompo. Ny olona tena mifanena amin'ny Jesosy ry havana
ho resy lahatra toa ny Simeona ka miteny hoe ny masoko efa nahita ny famonjenao. Rehefa namalala amin'ny tompo, manahoana ianao? Ny faharoa dia izao, ny olona irahan Jesosy fahazavana mitory fiadanana. Mitory fiadanana. Inona moa ny voalohany teo? Ny olona irahan Jesosy itory fahazavana dia maninona? Resy lahatra. Ary ny faharoa, mitory fiadanana. Efa nahita ny tompo aho. Tsy najanony Maria, ho azy irery. Zany fifanenana tamin'i Jesosy zany, fa tiany mba hifanena amin'ny Jesosy koa ny olona hafa. Tsy vitany hoe maika hitantara ny zava-misy fotsiny Maria, fa tiany mba ho afaka koa ny fahadisom-panantenany reto mpianatra izay mihidy an-trano, izay kivy, izay mivalaketraka. Itory fiadanana. Raha nitony ny fony Maria, ny sinda ny alahelon'ny Maria, afaka ny adi-tsainy Maria, dia tiany ho zaraina amin'ny hafa koa zany. Tadio ry havana fa ny antony nisehoan'i Jesosy amintsika ne, dia mba hifidianany antsika handeha hampita izany fahatsarana izany. Ho fahazavana izao tontolo izao, fa maizina izao tontolo izao. Ny aizina mameno ny tany, ny aizi-pito manarina ny firenena, fa aminao no hiposahany mazava. Dia maniraka anao ny tompo mba handeha hampamirapiratra fahazavana any amin'izao tontolo izao any ry havana. Koa toy ny tenenan'i Jesosy tamin'ny Paoly no hitenenany amintsika androany. Tadio tsara fa tsy nisy rain-dahany tamin'ny fahotana ohatran'ny Paoly, nanenjika fivavahana, nanao azalambo ny mpino kristianina. Fa rehefa nataon'i Jesosy ny akapoka teny an-dalamben'i Damaskosy, nitodika tamin'i Jesosy, ary indro lasa mpitory filazany tsara. Dia indro ny rahan'i Jesosy, dia hoy Jesosy, ry Paoly, mitsangana, mijoroa amin'ny tongotra aho, fa izao no nisehoko taminao, dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona amin'izay nahitanao aho sy nisehoko taminao. Mba ohatry ny ahoana nahitanao an'i Jesosy hatramin'izay, nisehony taminao, mba handeha koa ve ianao hijoro hitory izany fahazavana izany. Tsy fotoanany fanontaniana intsony izao ry havana. Jesosy tsy tokony hanontany ianao tahaka nanontaniany an'i Maria intsony hoe ry Maria, maninona eto ianao? Iza ny lazainao? Tsy izany intsony. Fa Jesosy efa velombolo, manantena, fa manana iraka azo antoka izy. Nahoana ianao no mitomany? Tsy izany intsony ny zavatra tokony hiseho, fa olona efa vonto ny faharesen-dahatra ny tenin'Andriamanitra ianao. Koa izao dia fotoana ny fankalazana an'Andriamanitra, fotoana ny fitoriana ny filazantsara, fotoana ny asa. Tsy tokony hitomoem-pona intsony ianao, satria efa nahita ny tompo. Ny olona efa nahita sy nino no manana be dia be afaka mizara sy mitory fiadanana. Rehefa namalala ao amin'ny tompo, ho an'ny 𝗍𝗵𝗵 manokana, dia izany fitoriana ny fiadanana izany no faneva ny 5 taona ny joroantsika sampana 𝗍𝗵𝗵 hy fiadanana ho anareo, ka tsy tonga ho azy amin'ity androany ity izany teny izany. Ry vehivavy 𝗍𝗵𝗵, ataovy ho zava-dehibe ny fahafantaranao fa vehivavy no ny rahan'ny tompo ho mpitory filazantsara voalohany taorian'ny tsanganana. Ny vehivavy izay tsy hisaina akory taloha, ny vehivavy izay atao tsinitsinina taloha tamin'ny andron'ny testamenta taloha, tamin'ny andron'ny jiosy, fa Jesosy no manome lanja ny olona rehetra, milaza hoe tsisy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lehilahy na vehivavy. Jesosy manome lanja ny olona rehetra, andeha hitory ny filazantsara. Koa amin'izao taom-panavaozana izao ry havana malala, marobe ny olona izay misalasala, toa ohatrany hoe mbola tsy nahita an'izany ny fisehoan'i Jesosy. Inona? Ahoana ny nahitanao an'i Jesosy? Rehefa anontaniana ny olona, fa maninona ka ianao tsy mety manao diakona? Satria rehefa ao ny anarany dia fafana, mbola tsy hany mihitsy tsika. Fa maninona ka ianao tsy mety manao diakona? Mbola tsy vitako izany, ka za zao, ka za zao, ka zao za. Ry havana malala ao amin'ny tompo,
dia mbola misy ny fotoana, dia mbola matanjaka ianao, tsy amidekona ihany fa amin'ny anjara fanompoana rehetra izay ilan'ny tompo anao dia aza mba mamila filan'ny tompo izany. Maneke mitsangana mijoroa amin'ny tongotrao, tanterao ny fanompoanao, mandehana amin'izao herinao izao. Noho izany ry havana iainantsika izany teny izany, sarao ny fiadanana, ny zavatra nanana be dia be no saraina. Izany ankeny mahatonga an'ireny olona mpanome tsiny isanandro ireny, satria tsiny daolina ao anatiny ao mampibotsina ny kibony. Ka dia vao mahita olona ray izy dinona ny ataony, zarainy ilay izy, menitsindra koto, menitsindra be, menitsindra ndry satria nahoana tsy zakany rery, fa ny anao tsy tsininy ao. Fa inona mampibotsina ny kibonao? Fiadanana. Ny olona resy lahatra feno fiadanana ao anatiny, mizara fifaliana mandrakarivo, mizara filazana tsara fa tsy filazana manjo isanandro nolazainy. Ny 𝗍𝗵𝗵𝗁 ry havana efa malaza ratsy indraindray na ny vehivavy rehetra mihitsy azy. Tomina izy mba hizara fiadanana manomboka ao amin'ny tokantranony, ataovy mahita fifaliana ny vadinao, ny zanakao, vao mandalo ianao dia tonga dia misy fiadanana, fifaliana, fandriam-pahalema. Fa tsy izany ny zavatra hita. Asa naterehany fiaina-tsarotra loatra isika vehivavy dia efa mironan'ny olona anarana fotsiny, miala ny ranavalina, miala ny 𝗍𝗵𝗃𝗃, miala ny 𝗧𝗵𝗵𝗃 io, etsetra. Dia ny lehilahy sasany moa dia efa mandositra fotsiny, vao miditra dia lasa izy, aiza izy milafika, aloha tsy teneniko. Ry havana malala ao amin'ny tompo, sarao ny fiadanana. Ianao vehivavy, andrandrain'i Jesosy Kristy tahaka ny Maria Magdalena, ilay Maria vaovao, ilaza ny Jesosy velona, tsy ao an-tokantranonao ihany, tsy any amin'ny fiarahamonina ihany, aty amin'ny fiangonana. Manomboka izao ry havana, mba tsisy vehivavy konjo lava intsony, na tsisy vehivavy izay tratrevatreva, ary dia indraindray ankiviana indray no hitany zanatsika, fanapepona lava, fa tsy mba fiadanana no zaraintsika aminy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha fitinina ny voalaza dia izao, hafatra ronina mpitainy tompo antsika androany. Torio ambarao ny fahazavana, fa ianao no fahazavana izao tontolo izao. Ny olona resy lahatra ihany no afaka mitondra fahazavana, ary ny olona izay mizara fiadanana, izany no azo antoka hitondra fahazavana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra izany teny izany. Amen.